anja kickboxing na koako tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina omaly ny fankalazana ny fahaenina taona ny club Azisla teo ihany koa ny fankalazana ny faha 120 taona ny maître Gildas eo amin'izany sehatra ny taranja kickboxing izany. Fampiazana tanteraka ny an'ny club ny Azisla eo amin'ny taranja kickboxing izay nakalaza ny fahaenina taonany omaly asabotsy tetsy amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Ady 470 no manina izy ireo ho an'ny mpakafy izay isan'ny nisongadina tamin'izany ny fiaonan'ny Fazaraly sy Rasta izay nandreseny Fazaraly any Rasta. Feno 120 taona ihany koa i maître Gildas izay nampiarahana tamin'ity fankalazana ny fahaenina taona ny club Azisla ity. Afapo ianao amin'ny fahatogavan'ny mpijery sy ny mpanantsara. Tena afapo tokoa amin'ilay fahatogavan'ny mpijery. Inona ny tena hoe mampiavaka ny fankalazana ny fahaenina taona ny club Azisla ity? Tena hitako hoe mampiavaka an'ilay zany dia le kickboxing hitanao fa tiany olona le izy hoe zava-dehibe zany le fanomanana ty voafidy ihany koa anao hitatana ny ligue lalamanga. Inona ny tena heverinao hoe ho fampandrosoana sy politika hoentina zany ampandrosoana kickboxing eto Analamanga? Isaorana ny section izay nividianao fotoany liga zany tena tasina voalohany indrindra aloha dia fampiroboroboana sy fampandrosoana ny kickboxing eto amintsika. Toy izao ary ireo vokatra anandritra ity trophée de choc izay nitanterahana omaly asabotsy ity. Teo amin'ny latsaky ny 420 kilao i Rokaya nandresy any Beloha avy eo amin'ny Tigers ary Rokaya kosa avy eo amin'ny AFKM. Teo amin'ny latsaky ny 80 kilao itovindray dia niondrika nanoloana ny commando avy eo amin'ny Lion Force tovindray avy eo amin'ny 3FB. Teo amin'ny latsaky ny 120 kilao dia Ifigo avy any Tomasina nandresy any Sitraka avy any Antsirabe. Teo amin'ny latsaky ny 70 kilao dia resiny Naval avy ao amin'ny FTBF kosa Bili avy eo amin'ny Zisla. Teo amin'ny latsaky ny 90 kilao dia Itahiry avy any Antsirabe sy Menavolo teto no niona ka Itahiry no nivoaka nandresy nanoloana ny isa nomeny mpitsara izay nisy ny tsy fankazahoana teo amin'ireo samy mpitsara tamin'ity fiaonana ity dia nofoanana ity ady ny Itahiry sy Menavolo ity. Rasta dia niondrika nanoloana ny Fazaraly teo amin'ny latsaky ny 70 kilao ary teo amin'ny latsaky ny 420 kilao dia Boika avy any Antsirabe dia niondrika nanoloana ny Joni avy eto amin'ny AFKM ary ndraiky amin'ny 70 kilao dia Eli Tsiambany dia niondrika ihany koa tamin'ny alalan'ny KO nanoloana any Voavy Pierre izany avy eo amin'ny Scorpion.